mila raha-pirenena zay a mety sa sy mety a amin'izao fotoan'andro zao a raha-pirenena fa zay zany sy misy hoe sy mita hoe nakoan'iny satria na ino koa ane a amin'ny raha aman-dreniny a dia mijery raha io hoe zao a dimy taoniny le sisy misy ny dimy isika hoe amin'ity procès malagasy a idininy a amin'ny fomandrazana ary amin'ny fihavanana tena izy zany a dininy fotoan'andro tena fotoana no dia hoe fihavanana fomandrazana zany a mbola averina fotsiny ireo fa sy fetraka an'iny izy amin'ny fotoan'andro. Miantso ireo tangalamena manerana ny nosy noho izany ny filohany mba ho tonga any Fianaratsoa anatrika izao fivoriana izao ny 5 sy ny 4 ny volana Oktobra ho avy izao. Iverina kely eto Antananarivo renivohitra isika tsy mbola hita taratra aloha hatreto fantenana ny izay nataon'ny Sambiva makasika ny fanesorana anireny afako eto Antananarivo renivohitra ireny rantsikaratra dia miverina mifangongo indray mantsy izany afako izany andeha rahantsika ny fanjavana hoentiny fanelarandry anatenaina eo amin'ny saina eo amin'ny sary izay hoentiny aina Rawil makasika an'izay. Herinandro katrika izao ny lasany Sambiva anesorana tanteraka ireo fako mivangongo eto Antananarivo renivohitra. Tsy mbola hita misongadina ny fampanantenana nataon'izy ireo. Raha ny hita mantsy dia mbola mameno tanteraka ireny tabapako ireny ny fako ary hitaka eraky ny lalana ihany koa ireo loto. Ahina ihany koa nefa ny fiparitahan'ny valanaretina amin'izay fiparitahan'ny loto izay, indrindra ho an'ireo olona mivezivezy sy mampiasa ny lalana isan'andro. Mitaraina araka izany ireo mponina ny amin'ny tsy fandraisana andraikitry ny komina renivohitra Antananarivo ny amin'ireo fako miparitaka eraky ny tanàna. Ireto farany izay milaza fa tsy izy ireo intsony no miandraikitra ny fitantanana. Amin'ny lafiny tiako budget ohatrany dia mba ahafahany hoe manjoka an'ilay fako fa marina moa katika zao dia rodina pesika ratsiratsika ihany dia mitaka zany hoe angalana fako Antananarivo ohatra fa tsisy ilaina araka izany fanadiovana sy fanesorana tanteraka ireny fako miparitaka ireny noho izy miteraka voka-dratsy maro eo amin'ny fahasalamam-bahoaka. Amin'ny lafiny toetry ny andro vinavinaina miisa hotelo ireo rivotoza izay anira tamin'ny ihany koa ny fampisehoana tamin'io alahady io. Ny vondrony RLM communication izay misy ny On Air TV, On Air Radio moa dia anisany nalotanana amin'ny bodo tamin'ny fikarakarana an'izao fampisehoana izao. Andeha rahantsika izany fanadihadiana izany. Izany zava-misy hita tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena teny Mahamasina omaly nandritra ilay hetsika fankalazana ny 70 taona ny tarika bodo. Samy nankafy ary nahazo famifinaretana tamin'izao izay natolotra mantsy ireo olona tonga nanotrana teny an-toerana. Azo lazaina fa niavaka ny seho ary mbola hita taratra hatrany ny Matianina ny mpanakanto. Anisany nampiavaka izay seho tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena tetsy Mahamasina izay ny fisiany maro loko, eo ihany koa ny fisian'ny fampisehoana tsara tamin'ny alalan'ny takelaka lehibe nanaingo ny sehatra. Nanaitra ny mpankafy ihany koa ny fitantarana kira ny fiainan'ny mpanakanto bodo. Ankoatra izay, ny hira fiderana no tena anisany nandritra ny fampisehoana fankalazana ny 70 taona, izay mifanaraka indrindra tamin'ny lohahevitra noraisina hoe fiderana aloha. Nisy moa ny mpanakanto izay efa nasaina toy ny VHF ary nisy ihany koa ny mpanakanto tsy nampozina niaraka nampiara-peo tamin'ny bodo toa ny rakrotsa izany. Afa-po izay no namitian'ireo olona sendranay omaly niseho antsehatra izay natolotry bodo azy ireo. Nafinaritra be ny émission bodo tsy hita mihitsy hoe efa ela izy ny hira hoe ny antitra fa zao 30 taona izao ny rany fa tsy miova mihitsy na ny feony. Makarany tsara dia tena afa-po.
hafa mihitsy androa satria sady misy projection film sady misy tantara mpiainan'andriamanitolo zany tena zay aragaga hoe efa misy an'izany e sady nafinaritra be miavatra tena mpitaina mibody dia enganeka hitonga faleta hatrany a dia amin'ny 20 taona indray niany misy eo nafinaritra be daholo mise en scène rehetra lumière tsara be son tsara be fa 20 taona rehetrarehetra dia miraso any body zany tsika ho anatin'izay atao amin'ny rampisitro indray